tahitra sy talanjona avokoa ny rehetra fa tezitra mafy dia mafy ny mpanakanto BMG tamin'iny herinandro lasa teo iny a izay nahitana azy nanompo avarararaka any mpanakanto Basta Lion izay fantatsika tsara fa vao nandrobaka ny amboarany RDJ tamin'ny hira tena be mpankafy indrindra tamin'ity taona ity izany mpanakanto Basta Lion izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny olana eo amin'ny sampanakanto no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaolo fantaritsika ny zavanitranga tao anatin'izay resaka muzika izay tamin'iny herinandro iny eo amin'ny resaky ny lafiny ara-mozika izay sy ny fanomezana ireo mara-pakasitrahana avy any amin'ny RDJ dia maro ireo mpanakanto izay samy nahazo ny anjara tandrify azy avy tao anatin'ny izany rehetra izany ka isan'izany ny mpanakanto Tiera Bruno izay nahazo ny amboarany trophée d'honneur tao amin'ny RDJ Music tsy mahita tenenina ho izy tao anatin'ny fihetsemmpony ka tsy nahavita nanohy ny teny intsony fa ny ranomasy no nipatrapatraka na io tenin'io aza zara raheno tsy izy rery no tao anatin'ny fihetsempo fa ireo rehetra nanatrika tao amin'ny lapan'ny kolotsaina Mahamasina sy ireo nanaraka ny vantana tamin'ny fahitalavitra tratra n'izay avokoa nandritra ny fanoloran'ny tale général ny RDJ tahina Rasoul John le trophée d'honneur ho azy izany fihetsempo izany no hita nampientanentana ny fanahy raha teo ny niangaliny ilay vazo hirako ity tamin'ny trompeta talohany izany ary vomaika nampiakatra ny fientanany fony rehetra ny niarahany ny redona io vazo ny Tiera Bruno io teo ampitsanganana ho fanomezam-boninahitra azy fa ankoatra izany anisan'ny nisongadina tamin'ity fanomezana trophée ity ho an'ny artista mendrika nandritra ny taona 2024 na ny RDJ Musique 2024 ity ny mpanakanto Basta Lion izay nibata ny amboara titre de l'année 2024 teo ihany koa ny mpanakanto Denise izay nahazo ny amboara roa be zao tamin'ny hirany roa sambihafa tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ny mpanakanto Eljo izay nahazo trophée niaraka tamin'ilay hira fampiarahampeon'izy sy mpanakanto Denise tao ihany koa ny mpanakanto izay vao nitsontotra i Mopokan no nahazo an'ilay afro masculin nahazo ihany koa i Natex tao anatin'ny mozika chill fa ny kodekera kosa dia lasany poety rebely tanjona Randiana Arvelo no nahazo any RDJ Musique coup de cœur ho an'ny lehilahy CMC sy Alison indray tamin'ilay hira ary elatra no nahazo ny RDJ Musique EDM ho an'ny fiderana kosa dia izao mahalala any tarika henika no nahazo an'izany fa ho an'ny muzika populaire kosa dia any mpanakanto Raoto no nahazo azy tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe sady faly no malahelo ho an'ny tropical contemporaine indray dia lasany mpanakanto ALG tamin'ilay titre hoe Baikaly Koezy any Mamantsolo indray no nahazo ateo amin'ny saranga mozika vivante ho an'ny vehivavy ary ny mozika pop acoustique kosa dia lasany New Raza tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe arendrina taratasy aza ampijaliana kosa ny Aninjara Marcel no nahazo teo amin'ny mozika pop ballade ary ny teo amin'ny sokajy pop dios group dia nitarika reko tamin'ny ilay hira mitondra ny lohateny hoe rotoroto no nahazo azy fa ny pop solo kosa dia any Ayam izay mitondra ny lohateny hoe Mbayany zanaky dadanay any Agrady kosa ny teo amin'ny rap mainstream raha toaka Cosmits any Tsekna sy Tokyo Harem ary Kali no nahazo teo amin'ny sokajy rapy
ho an'ny reggae indray dia ny mpanakanto Dylan izay mitondra ny lohateny hoe zanako no nahazo azy. Raha ny révélation tamin'ity taona ity indray dia lasa ny mpanakanto Shani. Alkinia no nahazo teo amin'ny rock mavesatra, raha toa ka Erika Durock sy Piorandry no nahazo teo amin'ny rock. Shata Ragadanshal colombiana indray no nahazo any mozika teo amin'izay sokady zay ny any mpanakanto Basta Lion, ary mbola colombiana ihany koa no titre de l'année. Tokony teto anao ho an'ny Dadlove sy César indray no nahazo variété groupe tamin'ity taona ity, raha toa ka valimbavako ny an'ny Skies no nahazo variété mafana. Vitapikira ny an'ny Set kosa no variété mafana solo féminin, ary velomana maboto ny Aris kosa ny variété solo masculin, ary tsikinia any Lionel kosa no nahazo teo amin'ny sokajy R&B. Fa tamin'ity taona ity dia tena nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ny mpanakanto Big MG izay tsy nahazo ny trophée na ny iray aza, fa ny mpanakanto Arna kosa no nahazo trophée ny meilleur look sy ny mpanakanto Twists tamin'ity taona ity. Ka teo amin'ny tsy fahazony Big MG izay amboara izay indrindra no nahatonga ny mpanakanto Basta Lion izay nandefa hafatra tamin'ny mpanakanto Big MG tao amin'ny Facebook tao no sady nomeme ny aro sangisangy moa izany mazava ho azy amin'ny samy maha mpanakanto azy ireo, ary isan'ny mpanakanto tena mifandray tsara moa raha izany mpanakanto Basta Lion sy Big MG izany na amin'ny lafiny ara-mozika izany na amin'ny fiainana andavanandro. Ka izay indrindra no nahatonga ny mpanakanto Basta Lion sahisahy no niresaka sy nandefa hafatra mivantana ho an'ny mpanakanto Big MG amin'ny ilay hoe tsy nahazo trophée mihitsy ny mpanakanto Big MG tamin'ity taona ity ho izy ka dia mankahery hatrany. Vantany voanandrehan'izay nefa ny mpanakanto Big MG dia nahitana soritra hatezerana ihany ary nandefa opa variraraka tamin'ny mpanakanto Basta Lion moa izy taoriany izay hafatra nalefa ny mpanakanto Basta Lion izay, ary teo indrindra no nahatonga ny be sy ny maro nametra-pantanina amin'ilay hoe miady ve ireto mpanakanto roa ireto sa inona ny tena zava-misy marina tao ambadika an'izay rehetra izay, sa buzz tiana hatavy indray no mody manao miady tahaka antony ho ireo sasany. Ka taorian'izay dia samy nitondra ny teny fifonany izy roa ireo ary ny famela moa izy ireo. Taorian'izay resaka ny fanditra kely nandritra izay fanolorana an'izay amboara tamin'ny RDJ izay. Ka izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy, misaorantsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.